ry havana malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Ry havana malala, tonga eto an-tranon'Andriamanitra isika noho ny fodiamandry ny Randriamatoa Rakotsehelo Daniel Felix. Tonga eto isika bebona tranon'Andriamanitra izay tokony aina. Tonga eto koa hitrotrom-bavaka ireo fianakaviana ho fampijonana azy ireo, ary indrindra tonga eto isika hiaino ny filazantsarany Jesosy Kristy tompontsika izay efa nandresy ny fahafatesana. Dia ho famaranana ny fandraisam-pirenena koa dia izy ray aman-dreny lehibe anankiray dia niara miasa akaiky tamin'ny tontolo Daniel nandritra ny fotoana maro ka hangataka azy ako mba hitsangana andray ary anono fijorona vavolombelona amin'izao fotoana mangataka anao ray aman-dreny andray firenena samy ten'Andriamanitra sa. Miarahaba-tsika rehetra izay tonga manatrika ny fanaovam-belomakarany any tompolahy Rakotsehelo Daniel. Amin'ny tany an-tsezitena no ijoroako eto satria misy ray aman-dreny izay afaka nandray fitenenana eto noho ny izy ihany koa manesy tena dia raisiko fa teny mena tsy mahasolana. Ny tenako Vladimir Rangelsa izay fantatrareo ka mpiasa ny radio nationale malagasy no hiteny momba an-tompolahy eto ka iaratsika iarako fondo mialoha eto raha misy lasaka ny tokony ho voalaza ka misy tsy voateny ny tokony ho tenena. Izy io dia ny fangalala-tamiko tany nitanga ny korontana teto Madagasikara dia ny raharaha ny 13 Mai taona 1970. Samy teny ampiaza ny 13 Mai ny tenako sy izy nanamo vaovao. Ina no tompolahy sy tovovavy ny asa ny fanaovan-gazety. Ny fanaovan-gazety dia fanantonana vaovao mikasika ny seho sy tranga ao anatin'ny bayamo ka iaraha mizara amin'ny mpamaky sy ny mpiaino na ny haino aman-jery satria zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina ny fanaovana ny asa gazety satria andraika avo lenta tokoa eo fiarahamonina ka dia ity zoky lasan'Andriamanitra ty no azo lazaina atifikaho teo fikarohana an'izany vaovao zany. Tsy de nanohatra firy izy ary tsy ahitana somiany ny lahatsoratra izay nanangona ny vaovao. Ka nohon izy manana tolotsofina avy an'ireo any-panjakana isan'ambaratongany dia mare vaovao mihoatra noho ny olon-drehetra izy. Ka izay natoahy tafaraitany. Loza tokoa raha hitady ariare vaovao fa mahita volana aloha-didy raha tompolahy. Ka dia tafaraino izany zahay. Ny azy dia lefakana zahay. Ny azy ny fanangonam-baovao ho rafetana havoaka amin'ny lahatsoratra an-gazety soratra. Dia mifaneny zahay satria ny azy
ny sary no azo alavana le lahatsoratra ary raha tsy misy ny sary tsy afaka mameno ny zavatra holazainy lahatsoratra zay atao ka dia tonga raha trésme ny sary ny tompo la Daniela Rakotsahelo ny Elipatra manera amin'izao tontolo izao hatrany France, hatrany Angleterre, hatrany Turquie, hatrany Vietnam tody ny sary nalahy na tombola koa dia ireny sary ny ankizy voatify ny EPRS dia ireny sary ny tomobile ny sapeur pompier zay kila foreta ary lila fa ny hôtel de ville zay mahay tamin'ny fotoana mahay migaroka tokoa izy ary miasa tao amin'ny gazety Courrier de Madagascar zay kila forety miako zay narety mpanao fietsiketsehana tamin'ny fotoanandrony teo Analakely ary miaraka tamin'izay ny imprimerie centrale zany le teo Analakely teo akaiky ny Totobato kila forety miako dia rehefa avy eo ny solo anarana ny Courrier de Madagascar ka lasa atao hoe Madagascar Maday dia mbola atao izy tamin'izay rehefa avy eo dia tonga ny fianjerahan'ny fitondrany tompolasranan'izay tamin'ny 13 mai roapitopolo na janvier dia nandroso ihany ny taona dia tonga ilay kosa ny famindrana andriamatory général Ramanantsoa ny fitondrana tamin'ny tompolahy Ratsimandala lahatsoratra ny arahako nanao tany no nahatonga ny fitondrany io dia ny fitondrany tompolahy Ramanantsoa ny anjera satria vaovao mafonja tany ampelatana na tompolahy zay tsy nolazaiko etaona satria efa lasa tsy avarately mpanjakana zany no nahatonga ana tompolahy nanolotra tsy sady ary nandriamatory colonel Richard Ratsimandala ny fitondrany dia mbola raha tompolahy ihany koa satria araky le lasaiko io noho ny vaovao zay azony aman'olona noho ny fitiavany olazy tompolazy tompobary dia sahy milaza zavatra tsy olazay amin'olona le izy eny no mifatsorako ny tompolahy Dalobe dia lazain'olona ny zavatra tsy ambany ka dia noraketako zany amin'ny alalany lahatsoratra ka navoakanay tao amin'ny gazety Madagascar Matin izay tompolahy Ndiambelona Tara no rédacteur en chef tamin'izany fotoana zany nanao fandraisany ambavany any tompolahy Dadamoja ny tena mpisisy tamin'ny Tuléar dia navoakany Madagascar Matin io lahatsoratra io ka rehefa mivoaka io lahatsoratra io tezika général Ramanantsoa ka nandefasana ropilana hangaikaikana haka amin'ny tompolahy Dadamoja ny Tuléar dia niterena ny tompolahy Dadamoja mba hamerina sy handary ny afahany teny izay navoaka tao anatin'ny Madagascar Matin ka dia izao no zavatra nasainy fitondrana tamin'ny fotoanandro no teneny tompolahy Dadamoja dia niteny saran'izao ny tompolahy hoe lay avoa ny 700 ny zavatra voalaza ny Latimera sy tompolahy Daniel Rakotsahelo tamin'ny alalan'io fakana riam-bavany Dadiviliany dia zany ny tsy voalaza hoe io enimpolo isan-jatony izay lazaina fa marin'io tsy voalaza tamin'io zany tamin'io fotoan'io
ny zavatra milazay ny tompo laza damondo aloha dia ny hoe sahala amin'ny menaka naosobato izy ny fiandalinay tamin'ny fitondrana ny matoa général Ramanantsoa ka manenjika andreo pikatoka amin'ny antokonay monument izy kanefa zahay na no anazy tamin'ny fanaovana fitsapana rehetra dia ny référendum. Tsy vitan'iny dia tonga nay koa mbola misary ny tompo ladanela rakotseno ihany koa rehefa eo no hita satria mbola misy le fikomena le teny amin'ny force républicaine de sécurité teny Antanora tamin'ny taona 580 dia izay nandositra teny itompolahy Richard Ratsamatso. Dia rehefa nandositra teny dia teny ny tena kosy tompolahy Daniel Rakotseno naka ambava ny tao anaty tomobile 504 berline manga any tompolahy Richard Ratsamatso. Ary naka ny omaly ariva niny ny sary nyretolona tena zay notofirana tamin'ny ala zay nitofirana any tompolahy Richard Ratsimandava dia ilaza petition dia izaingo ary mariseta izay hita ny fatin'izy tena ireo nitsitra teo amin'ny sapanana eny amin'ny commissariat ny 2e arrondissement n'Ambohijatovo. Io sary nalain'ny tompolahy dia tety eranao ako satria ny fomba fakana sary ne tsy izay sary rehefa nanao ohatran'izao any fa le sary le tena ny teny ka malaza na dia tsy eo aza le texte le manaraka le lahatoana dia afaka miteny avetsany haina tompo lasa tsy zovina amin'ny fahalalana ny hoe ohatran'izao miakako azy fa ohatran'izao tsy mety raha tsy ohatran'izao tsy mety raha haina tompo lasa haina ary tiany izay asa zay tiany ary dia rainy ireo agence de presse photographique any Anapy izay miasa taminy sy aminay mirahalahy dia ny agence Gamma Photo dia ny caméra presse ary ny Sipa presse izay any Turquie. Izy io dia mahafantatra hoe raha maimbomaimbo tsara tany hoany aizay laharin-daty izay somy azy aizay laharin-daty fa misy maimbomaimbo tsara tany hoany dia soiny araka dia tonga satria izy mare zavatra be dia be dia anjara ny mandravitra azy. Tsy zaho rery ihany no liara-miasa tamy fa indrindra itombokolahy tena Remy Radebe izay namorona gazety anankiray atao hoe Ady Gasy niarahany tamin'ery Madeleine Ramaolo Miaso sy Ramaolo Miaso Radebe etsy andany satria efa lala tany amin'ny voalohany misy olatsaka be dia be raha ny vaky tena tany négocierezy ny lahy satria very fihinanana palasa ny légionnaire rehetra no mifanoana dia matonga tirakany sy miantso matsony ao ny fiaranana ny négocierezy sary ny tompolahy tany no tety eran'izao tolo izao zany nilaza ny tareny zavatra matsikaiky ohatran'izany ny malagasy miady ny fahalovantena mba tsy hoeto tsy hanata tsony eto amin'ny tany lazatsika ny frantsay ny makorela tarobego zany ny tomany favery loharano dia samby io na zavatra
rehefa ohatra nisy nay ny korontana zany tamataro tamin'ny taona telo arivo izay ny fanainjehana eo amin'ny tanàna teratany avy aty ampovoan-tany sary ny tompolatany no nanao andreo mbola sary izay nanaovako azy hoe tilikavo ity lasan'Andriamanitra ity io moa tsy ny tena no isy salobana ny anjara ny fitondraon-tanjakana fobe fa efa tamin'ny andro n'Andriamatoa président Ratsiraka nilaza hoe nareo rolahy reto ahoana ihany nanaovana anareo satria raha tsy misy nitenana isidary tsy nanandaza ohatran'iny Andriamatoa Ratsiraka eo amin'ny fanaovany sonia ireo fifanekena vaovao amin'ny la Frantsa noho n'izy ministre ny raharaha mahiny tamin'ireny fotoana etsy an-dalina dia izy mbola sariny koa izay rehefa misamboro ny tompolahy président Tsiranana dadamonja Tartuléal ka nasainy andro alika eo anater ka tsy mety dadamonja amin'izay zava-zay sariny Andriamatoa Daniel Rakotsehely no nandeha eran-tany amin'izy io tsy zoviko ny tany alova tamin'ny andro ny fanjanahantany raha tompolahy mantsy saika lasa tamin'ny ady faharoa tany tany Frantsa fa saingy no fitahina Andriamanitra dia tafaverina tany Djibouti izy ka tafaverina somadara eto tanindrazana ka izany hoe nisy nandalo tao miaramila zany izy dia voatetsinay aok'izany zany Madagasikara ka hatany Maitrano hatany Marilamo hatany androy manontolo izay niarahany farapara tamin'ny Andriamatoa président avy ivelany ka nahitany ny fomba fetaky ny atao hoe kere izay manipaka olona bedibe any am-paritatsika dia sahirany fitondram-panjakana isany ny namany dia le jomaka rehetra tsisy malala azy ny jomaka rehetra ensoty andavamana bekiraro tsy ninona rehetra satria nanao sosialy noho fitiavany olona izy io satria mbola tsara fanahy tsy tiady aminy dia rehefa avy eo noho nisy manana dia mitsairany ny DCID ny batainy da izy rehefa satria nisy nahatsohatra iarahanay manao hatrany atany dia mahatsiaro voatomtorina zany ny fitondrana mahety ary dia efa tafateny izasisy tamin'ireo namana mpanao gazety raha diso tafahoatra loatra zalahy ny fisolelahanareo ny fitondrana mahefa dia ilay andro azy ho tonga ny vahoaka fa tsy mahatanty ny fanafenanareo eo amin'ny haino amanjery ny firenena ny tena marina ka tenareo foana ho tonga aminareo ny vahoaka handoro ny tanony radio firenena manao taona taloha nandoro anazy tamin'ny 2009 no itenenanay izay tamin'ireo namana izay fonctionnaire ka mahay miteny an'izay nareo na dimera satria nareo manana loharanimbola manana fidiram-bola avy any ivelany nareo fa i asanay tsy maintsy miandany sy misolelakano zahay satria io no mampisokatra ny vavany vady aman-janakay hoy rizay dia mbola mitony mandavikiandro azy dia marana azy andro satria efa isany andro ka zay mbola olazaiko dia ngamba mbola sesena miaso anazy ko fa niarereny isy miabosa
izaho raha ty koa efa ny carrosserie efa tsy mandany, ny motera efa eo ihany efa anomboka l'enseignement dia hoe isaky ny mandany eo amin'ny EPP narakely miaraka amin'ireo zatikely dia hoe aho hoe tahatony anarany tokolahy Daniel Rakouseno tamin'ny andro ny fandanjana ary rehefa misy zavatra tsy tasy ny vono dia miakatra ambony vany izy ka dia miteny misy zavatra tsy rariny atao na mpampianatra na ireo mpiara-mianatra izay ataoko fohifohy ny mba fatapatako mikasika ny tompolahy utahin'Andriamanitra ary ianao zany hoe inaty teny. Tanteraka aminareo any riavana ny tsodranomasina izay atolotra sy omena amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa nianatra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ianareo mifavaka manginy. Ho an'Andriamanitra irery alina ny voninahitra